programa fanaovana vaksiny sika dia ireto avy no tokony atao amin'ny zanatsika. Ino tsara avy. Ho an'ireo zaza voateraka dia ny BCG sy ny polio. Rehefa feno 2 volana sy tapany zaza dia manao ny DT-CoQ, polio, PCV izay vaccin anti-coxique conjugué ary rotavirus. Ny famerenana ireo na rappel dia eo amin'ny 4 volana sy tapany. 3 volana sy tapany kosa ny zaza no mamerina ireo indray miampy ny VPI na vaccin antipoliomyélite inactivé. Ary eo amin'ny 6 volana no anaovana ny vaksiny miady amin'ny kitrotro. Ary rehefa manatanteraka ireo vaksiny ireo zanatsika dia hotolorana ny diplôma voalohany izay anamarika amin'ny fiainany tokoa. Ny fanaovana vaksiny dia fanehoana fitiavana no sady fiarovana ny sombiny atsika sy fitsonjovana ny fahasalaman'ny mpiarabelona. Koa manao antso avy amin'ity andro ity. Vitao mialohan'ny faheritaona ny vaksiny rehetra mba ho fiarovana ny zaza sy fitsonjovana ny hafa ihany koa. Ary ny faniriako dia ho vita vaksiny ara-dalàna toy ireo zanako telo menada ihany koa, ny ankizy malagasy rehetra satria zony zanatsika izany. Maniry aho mba ho salama sy ho tomady ny ankizy manerana ny nosy ary afaka mifantoka amin'ny fianarana sy miamboka ny fahazazana izy ireo. Mampirisika antsika reny, ny ray mpianakaviana ary isika ray aman-dreny rehetra mba hanao lahara-pahamehana ny fanaovana vaksiny zanatsika. Tongava manantona tompo-pahasalamana fa maimaimpoana ny fanaovam-vaksiny ho antsika eto Madagasikara.